miaravatsika tontolo ara tsara andriamanitra ny sabotsy 27 avril sy ny sabotsy 4 mai iarakisika ao Basia efitrano malalaka Basia ao Antsianariky manomboka amin'ny 5 arivo ny fotoana délivrance à haute dimension vavaka fanafahana lehibe na lehilahy na vehivavy na ankizy kely na olon-dehibe na tanora dia voakasika ity vavaka fanafahana ho atao amin'ny efitrano malalaky ny Basia Antsianariky ity. Ny olana vehivavy amin'ny ankapobeny dia aretina any anatin'ny kibo any. Ny zavatra mandehandeha ao anatin'ny kibony izay mety hoeritreretana hoe fièvre typhoïde. Ao ihany koa tena misy mihitsy ny kyste sy ny fibrome. Reo no ny zavatra tena mahakasika ny vehivavy sy ny korontana ara-pitiavana. Isarahan'ny olona foana mitovy amin'ilay zavatra nitantarain'i Jesosy taon'ny Jaune 4 ao anatin'ny Baiboly hoe nisy vehivavy izy efa nanambady indimy ary na dia le ao an-tranony ankehitriny izy mbola tsy badina, izany hoe efa lehilahy fahenina mbola tsy tena tokantrano ara-dalàna foana. Raha lasana vavy malala mitaonanao zahay ho avy ho afahany ny amin'izay aretina ao anatina kibo izay voriky afamsaviana no ao ambadikio. Efa imbe-dehibe zay nanao vavaka fanafahana fa mihetsika fanaratsy re olona tratrana aretina ao anaty kibo reo na mandehandeha na tsy mandehandeha na mibontsina na tsy mibontsina matetika fanahy malotony ao ambadika izay na ho tsaboinao mandava-taona aza amina toeram-pitsaboana io zavatra tsy mety avaka io dia iverimberina eo foana aretina ao anatin'ny kibona. Misy kyste opérena dia miala, misy fibrome opérena dia miala, fa misy olona kosa esorina ny kyste androany afaka volana vitsivitsy dia miverina indray. Izay manambara fa fanahy ratsy ilay zavatra mahazo anao ary misy ihany koa fanahy ratsy mamorona ilay fibrome mahatonga ny vehivavy tsy miteraka na io tsisy zaza miforona ao anaty kibony na ihany koa raha vao miforona ilay zaza dia atosika ilay fibrome dia afaka dia mandeha lio ilay vehivavy rehefa amin'ny lafiny ara-pitiavana indray dia manofy miara-matory amina lehilahy amin'ny alina. Mety olona fantany mety olona tsy fantany, anaiza olona fady mihitsy papany na anadahany na biby mihitsy azy manindry azy amin'ny alina dia ao ambadika izay mikorontana ny fadimbolana na mandeha lio tsy angojanona na tsy mandeha fadimbolana tsy mandeha règle mandritra ny fotoana maharitra be. Ary misy vehivavy mijery amin'izao fotoana izao efa ela tsy nandeha règle ary misy mbola tsy ary nandeha an'izany nefa efa 30 taona mahery izy amin'izao fotoana izy. Ary izay zavatra izay no mahatonga sakana ara-pitiavana tsy mahavany tokantrano tsy mahavany mpiainana. Manasa anao zay ho avy amin'ny Basia Antsianariky sabotsy 27 avril sabotsy 4 mai amin'ny 5 ora arivo. Ny olan'ny lehilahy indray dia amin'ny resaka blocage amina fidiram-bola arakasa ao matetika ny olan'ny lehilahy matetika izy io dia vokatry ny fandehanana tany amina sampy sikidy ombiasy nanompo andriamanitra hafa dia tafiditra ny heriny tondra blocage tamin'ny fiainana. Ao ihany koa ny ankaso parany olona nandeha tsara ny fiainanao nyroborobo tsara ny fiainanao dia tsy tiany namanao no nahita an'izany, tsy tiany olona mialina anao no nahita an'izany dia nasiny anao tamin'ny alalany voriky na fahamisaviana nanomboka ty izay rehetra nataonao tsisy mety. Tonisika hiaraka hivory amin'ny sabotsy 27 avril sy ny sabotsy 4 mai izao Basia Antsianariky tondra fanafahana ho anao ny vavaka fanafahana délivrance à haute dimension Jesosy mbola manafaka. Eto ireo karazana aretina misy any amin'ny fiarahamonina any fa mbola manasitrana Jesosy. Voafaritra ny toka ve ianao? Voafaritra ny sigara ve ianao?
voafatitra ny zava-mahadovelona avy anao teo afaka azo ataony manafaka anao eo amin'ny sigara asitsika ese andrana hoe mbola tianao vela izy sady tsy tianao aorianany vavaka hitanao Andriamanitra. Pasteur Isidore manasanao ho avy ety Ambasiatsy analika sabotsy 27 avril sabotsy 4 mai ao anatina herinandro mandray olona isan'andro eto Toliara eo anelanelany fotoam-bavaka fotoam-panafana lehibe 27 avril sy 4 mai tsy mahazo resaka tahin'Andriamanitra. Afaka ifampiantso sika amle 034 96 792 92 tsy dio ihany koa ny page Facebook Pasteur Isidore Andrianel. Fianao Jesus.